Etonivy ny ministera ny raharambahiny moa ny fanaovana an'ireo tatitra ny asa izay no tanterahana, asa izay tafiditra anatin'ny fiara-miasa eo amin'ny birao malio-tena dina amin'ny kolikoly sy ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny firenena amin'ny teny frantsay izay namatsy vola moa zany ahafahana manatanteraka ny asa fanabeazana sy fisorohana momba ny kolikoly amin'ny sehatry ny fitsinjaram-pahefana ary isorana manokana moa tany jeneraly misahana zany izay tonga teto nanome voninahitra eo anivon'ny commune, zany hoe nosafidiana manokana ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa sy ny commune Ambonivohitra Tsironomandidy tao anatin'izany. Ny tanjona zany dia ny ametrahana ireo fipetraka fisorohana rehetra, ampihenana na amorana ny kolikoly amin'ny resaka fiankohonana na état civil. Tsara marihana fa na dia heverin'ny olona fa kolikoly madinika azy, petit poisson petite corruption, ny any anivon'ny commune ekena izany, fa ireo tantsaha ireo indraindray ahenona feo ny taraina, fa ny kely ananany ray voatango mba hahazo kopia. Zay zany tena olana antsika zany amin'ny resaka fiankonana, ka mahabe fitarainana any amin'ny Bianco mazana dia resaka madinika eny anivon'ny commune. Ka raha io endrika kolikoly anankiray io no niena ao anivon'ny commune, mino zahay fa na ireo tantsaha ireo azy afaka hiteny hoe ny amandroso kokoa any amin'izany hoe fandraisena ny kolikoly izany tsika. Zay no anankiray. Ny anankiray faharoa dia nisy ihany koa ny ezaka ametrahana an'ireo fandaharam-pampianarana hanofanana mpitsara, hanofanana prak-drara greffier zany prak-drara zany, hanofanana ny prak-teny sorato na notaire, mba hanofanana zareo mahakasika an'ilay lohahevitra ady amin'ny kolikoly. Azadiny fa ny lalàna mikasika ny ady amin'ny kolikoly atao Madagasikara dia tena efa mampifotsa, zany hoe amin'ny teny frantsay moa zany efa mahazaka ny antsona hoe droit autonome, manana droit anticorruption tsika eto. Dia io zany hanofanana ny mpitsara sy ny prak-drara. Ny tanjona zany farafakely ny anatiny voalohany ho fantany tsara ny lalàna ny fehin'ny kolikoly, ka rehefa rahatr' izay izy miasa, na izy hiasa ho anivon'ny fitsarana mahazatra na izy hiasa ny fitsarana momba ny ady amin'ny kolikoly na ny paky, dia voafehany io zavatra io. Fa ny faharoa dia izao, anana toe-tsaina mandala ny fahitsiny izy dia no mbola any ampianarana, satria azadiny eo ny vavahady hidirana amin'ny raharam-pitsarana. Ka raha ohatra ka mpitsara vonto ny fahitsiana no mitsofoka ao amin'ny-pitsarana, ampo izy inona antenaina fa hitondra vokatra ho amin'ny fandraisena ny zany mpitsara na prak-drara zany. Dia tahak'izay ihany koa ny notaire, satria azadiny fa maro amin'ireo raharaha ady tany goavana indrindra fa eto Antananarivo dia voasarimotra ny ireo notaire ao anatin'izany. Ary zany no mahatonga zay miteny hoe ndao anaovantsika prévention, anaovana éducation ity resaka corruption ity mba ahafahantsika manana olona voavolavola ho amin'izany fahitsiana zany. Mba koa dia zay hoe maharefa mpiasan'ny commune resaka kolikoly ka antony ametrahana an'ilay hoe paikadiarana tamin'ireo iafidiana zany le hoe asa natao vaika nahafahana hoe mitaiza sy toe-tsaina toerana. Tena marina zay satria tena marefo tokoa ny mpiasan'ny commune. Tsy fantatro exacta le karama fa ianareo mety mahafantatra, fa mety tsy lavidavitra eo amin'ny 400 000 ariary na ohatrohatran'izany ny karama ny mpiasan'ny commune amin'ny ankapobeny. Eritreretinareo ny vidim-piainana lafo, dia raha ohatra ka io karama kelyn'io azy mbola tsy azo isam-bolana dia azonareo an-tsaina fa ho betsaka ny fakapanahy atonga azy ianao kolikoly. Raha ny ka ny trangany Fianarantsoa manokana zany araka ny teneny monsieur le maire dia hoe nisy hoe valovolana ny tsy nandray karama ny mpiasan'ny commune. Nefa rehefa natao le ezaka nanao ale ady amin'ny kolikoly, satria zao ny le izy rehefa manao ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny commune ohatra anisany any an-tanàna ny mpiasa, dia hoe mba hampitombo vola miditra ho an'ny commune ka ho voaloha ara-dalàna lay karama, ary azo eritreretina koa ny ampiakarana karama ny ray andro any. Dia tamin'ity zany zareo vao nanao an'io nampiatra n'io ataontsika hoe recommandation rehetrarehetra io dia efa nisy fiakarana zato isan-jato lay vola miditra amin'ny état civil, anika nahafahan'ny commune nandoa karama roa volana raha araka ny tapitra teo re enitsika teo. Ka zay mahazava-dehibe ny fametrahana fipetra fisorohana.
ho anivon'ireo safandraram-panjakana isatsokajiaka. Tsy maintsy commune fana zay no afaka hoentinareo hoe anafana le kolikoly fa mety afaka mitsaikina setimetsina. Voalohany aloha tsy commune ihany. Raha mahita ianareo eto Madagasikara zao efa misy any amina 420 mahery eo ny rafitra anatiny miady amin'ny kolikoly na structure interne contre la corruption. Io zany karazana rafitra kely eo anivon'ireo ministera, eo anivon'ireo safandraram-panjakana any fotony. Zany hoe mitarika ady amin'ny kolikoly amin'ireo sehatra ireo. Fa ny Bianco dia napetraka lalàna tsy maintsy manome tantsoka an'ireo structure ireo Bianco, ka tsy commune ihany voakasika zany fa na ny STD dia voakasika zany ihany koa, na ny ministera dia voakasika zany. Ary tsy hoe amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana ihany fa na sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana, secteur privé dia miezakitsika zao miara-miasa amin'ny secteur privé manentana azy ireo mba tena handala ihany koa ny intégrité ao aminy, satria zao azadino fa secteur privé mitady vola. Dia nanay izy rehefa mitady vola dia lasa manao kolikoly ihany koa mba hampitombo ny vola miditra aminy na mba hampiena vola mivoaka aminy ohatra amin'ny hetra, na ihany koa mba hampitombo ny heritsikany ohatra azahoana tsena maro-panjakana marché public. Dia izay no mahatoky izahay tsy maintsy miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa mba ahafahan'izy ireo mametraka ny fepetra rehetra isorohana ny kolikoly ao aminy. Ny critère voalohany tamin'ny commune anankiroa ireo dia misy finiavana. Ny mpitarika azy ny ben'ny tanàna zany manana finiavana. Fa ireo commune ireo ihany koa ahitana trano anaty kolikoly. Ary ireo zany eritreretinay mifitaratra zany ho alainy commune hafa tahaka. Anara DGF Raha Sakamanantso Gaby Nestor. Makasifaka tompoko.